Amizao ny fanaovan'ny fanjakana ny tsinitsina ny administration pénitentiaire. Voamarina voamaly ratsika nahita nareo mpanao gazety a hitanareo nga Marianne Force frère d'arme nizarana vola 500 000 ariary par personne. Ny mpandrarahany fonja zay tena manao ny asany a ny ratsika mahita fa tsy mibanaka ny fonja amizao. En sécurité tanteraka ny fonja rehetra manerana nosy tena manao ny aintso zavatra ny mpandrarahany fonja manoloana zany. Fa hatreto na parata zato tsisy azo personnel mpandarahany fonja. Zany hoe zany na de eo ary ny fitakina fa vao maika manao tsinitsinina anay ny fitondram-panjakana. Izany ny mbola namafisana androany fa tsy mijanona ny tolona ary tsy farana raha tsy tody amin'ny fitakinay rehetra rehetra. Malagasy dia hoe tsy misy zavatra tsy vita fampiresahana marina zany. Saingy izao ny alohan'ny sy ny fifampiresahana avelao aloha lalaka ny kianja. Fa raha ohatra izao zay hoe vao mandeha kely dia iny indray ry beboty alefa manakana anay a dia tsy ho isy fifampiresahana vanina zany mihitsy ary tsisy afaka ny andeha hiroso amin'izany. Ny fifampiresahana zany ny condition sine qua non aloha ahafahana miaina fa tsy hoe manaiky akory aloha zava dia ny atsara aloha ny fampitahorana amin'ny fandefasana ny miaramila sy zandary reny a dia aleo aloha ny olona ny hevitra eo amin'ny 13 mai eo Ambojatofo a dia rehefa aveo a hoeninareo tsara izay maniry ifampiresaka hoe inona le etaeta dia mifanantona fifanantonana tsy midika fa manaiky anareo eo fa neny ny vahoaka dia tsotra tsy mila rajoelona tsy mila bomba tsy mila aravatomanga tsy mila tsaya tsy mila andreo firombony rehetrarehetrareo a ka rehefa manaiky an'izay a ny olona zay mampiantso a voniny izay fampiresaka ho an'ny tombotsoa firenena. Saya reo tsy misy maroba tsy misy mangalaky maneno toerana folalana tsy nazalala zay maninona ny sasany misy nomena maninona misy nomena dia maninona tsy somena zay zany zay fotsiny mahagaga anay hoe maninona misy nomena dia maninona misy tsy amena zay fotsiny fanontaniana Salazona lalana manifestation nareo mandavanareo zay mba hiparitaka mampiasa hery zay nareo rehefa tsy hiparitaka. Eny tonga eto ny solombavambahoaka olom-boafidy atao anatin'ny faritanin'ny Tananarivo sy manerana Madagasikara nampindra ireo olom-boafidy conseil municipaly eto amin'ny tanànan'ny Tananarivo sy ny tarika politika izay namaly ny antso nataon'ireo namana tanora nataony izy telo menadata ao anatin'ny hetsika tsy manaiky lembenana ho fanampiana ary fiarahana miombon-kevitra fiarasan-kina amin'ny fitakina ny zavatra maharary ny firenetsika amin'izao fotoana zao. Amin'ny fomba ahoana moa no hamelantsika ny firenetsika viraviraina tahaka an'izao. Amin'ny fomba ahoana moa no ahafahantsika mamela ny firenetsika ampahantraina tahaka an'izao. Zay ny antony dinana ity takan'izay zo fototra ananantsika tsara izay. Amin'ny fomba ahoana moa tena ny mpitondra filoha mitaky fitoniana nefa mbola darofana sakanana tsy hanao hevitra ny vahoaka ary ny tena manahirana ao anatiny ao dia mbola mitohy ny volo ny ratra ary ny famonona ny fahitana zany amintsika. Zany tompo dia tsy iray tsy kombakomba amin'izany velively zahay ka izay ny antom-pisinay izay ny antom-tonganay mamaly ny antso ary manatevin-daharana ny tolona sy ny fitakina ataon'ireo tanora zandriny na tanora zokiny amin'izao fotoana isasantsika zao. Hatraiza zany le fitakina ataonareo ny fitakina fantatsika tsara fa tsy eto amin'ireny vohitry ny Tananarivo irery ihany fa manerana ny revolom-pahatany enina misy manerana Madagasikara. Manaporofo zany fa efa feno kapoaka. Manaporofo zany fa tsy vita ny fampanantenana fotsiny izy ity. Manaporofo izany fa firaisampo
ny malagasy tsy vaky volo, ny foko ray manontolo, ny fiarahamonina ray manontolo no miara-mombona, miray hina, miroso amin'ny fitakina, ny fitakitsika ny fanovana amin'ity Madagasikara i raha manana ity. Tantanosehona dia takina mbola mijanona amin'ilay hoe mianana. Fatatsika tsara fa niainga tamin'ny fitakiany conseil municipaly sy ny tanora ny tsy sinjiro sy tsy fampiandrano manerana na Madagasikara ilay izy. Fatatsika koa ny tsy fetezana fitantanana n'ity Madagasikara ity hatramin'izay. Izay daholo mahatonga antsika, mahatonga anay mijoro eto. Ny kolikoly ao anatin'izany, ny fampandrendrisa ao anatin'izany, ny sosialim-bahoaka tsy vita, ny toe-karena amin'ny totongana sy ny sisa zany anisan'ny zorontsika eto satria maharary ny vahoaka malagasy, maharary ny fiainantsika amin'ny Le député. Halo, saya susu. Gajas. Lima belas. Gasbot Mikael. Mana satu dari pastikan saya paling sangat sisu duluan. Di saya. Karena kemarin gas saya macam sulit tentang terus kita tim. Teori sejarah rasa lama yang tadi mission sekian. Kita tanam cara jualnya. Sudah. Boleh kalau bawa ke tempat jalan. Mata vaoaka, mata kuna nareo a dia mahaiza fa izay tsy aninanareo trano zay. Olo dehibe zay. Isy ny raha-ndraha tataka eo vavanao fa efa mandray. Le vavanareo zay aza mampiasa hery. Rapanapolo zao a, hotsarain'ny iraisam-pirenena ity. Hotsarain'ny iraisam-pirenena ity. Tsy manege. Tokony hijanona mihitsy Mangataka sitika fanjakana be tonga jerevera renana piasa bombo reny.
Kayaknya pemerang cara boborin kali yang paling nyantai. Dia yang pandai tu macam ni nak cara dah mandai, tak boleh. Tak kuat. Mana? Lepas tu kalau macam orang dia, kamu yang nak mana? आज तो है ना, अंतनी वाले रे फिर है.